maso solomaso, maso solomaso. Manasanao anaraka izany dindinika izany hatramin'ny farany. Tafahoana somatsara indray sika amin'izao maraina izao, nahazo hery vaovao indray. Tsikitsiky tafahoana ka dia miarahaba antsika aiza naiza toerana misy anao, dia atolotra anao zany fiarabana izany aminaran'i Jesosy ka dia andeha mba hifanofa hofantanana satria faly tafahoana indray amin'ity androany ity. Ny fiadanana anie ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika ho fanombohana izao fotoana izao. Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny inaranao, ary ho tonga ny fanjakanao, atao an'iny sitraponao. Misaotranao indray zahay fa tafahoana soamatsara amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Tsy herinay izany, natanjakay, na fahaizanay, fa teo ny fiarovanao sy ny fikarakaranao. Misaotra Andriamanitra, mankasitraka sy miteranao zahay. Matsiaro anefa zay ny fahalemenay izay vitanay teo anatrehanao, koa mangataka zay raha io. Ny ran'i Jesosy Kristy izay latsaka teo ny azo fijaliana mba ho tena famelan-keloka sy fanadiovana ho anay. Koa raha manana izao fotoana izao zahay dia irinay mba ho anitra kasitrahana eny amin'ny seza fiandrenanao ity fotoana ity. Vavaka tonoina sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Maso solomaso. Kanefa mialohan'izay andao hivirinantsika ilay andinina ataontsika ho tadidiana. Exodosy 20 ka ny andininy 2 sy ny andininy 7 fakity ataontsika izany. Izao ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanamiko. Zay ny andinina tao tadiana, anjarantsika ny misintona lesina ao anatin' izany. Amin'ity androany ity dia iresaka sika lohateny anankiray izay matetika mive hita eo amin'ny fiarahamonina ka maso solomaso hoe, nify solonify raha tonga anatin'ny saina metrahany. Ohatra hoe valifaty zany. Raha mamely ahy ianao dia mbo asiko ny dikan'izany. Inona no tiany ten'Andriamanitra resahana? Ahoana no torohevitra amen'i Jesosy antsika amin'ity androany ity? Zao no zatra antranga teo tendrombohitra rehefa nitoro-teny Jesosy. Teo tendrombohitra amin'ny filazantsara Matthieu 5. Filazantsara Matthieu 5 ka ny andininy 7 sy ny manaraka dia hoy Jesosy hoe, efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso ary nify solonify. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovo no mameta amaina takolako akavanana natolory azy koa ny anankiray. Ary zay tia hiady aminareo dia aoka haka ny akanjonao, dia avelao azy koa ny lambanao. Ary nazovo no manery anao andeha maily iray, mandihana maily miaraka amin'ny roa. Andininy 12 meo izay mangataka aminao, ary azy ilaozana miodina zay te hisambotra aminao. Ivarenao fa voalaza hoe tiava ny namanao, ary mankalaza ny fahavalonareo. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavamby zay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ianareo. Fa izy mampisaka ny masoandrony amin'ny ratso-fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Nanonona andala teny tamin'ny testamenta taloha Jesosy. Andiny soratra masina zay fantatry ny olona. Ary ny raby dia tena nametraka an'io hoe tena izay ny tokony ho izy, kanefa dia nanohatra zany Jesosy. Satria adin'ireo raby mpitondra fivavahana tamin'izany ny tanjona kendre lalàna dia ny fitiavan'Andriamanitra. Aolan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga fahaverezana many hafa. Saina ange, zavatra mampalahelo
ny fitsipika mamoaly sapaty ka manjary diso ny fitandreman'ireo raby ary de namerina amin'ny laoniny amin'ny fitandremana zany Jesosy teo amin'ny toroteny zay nataony. Ka teo amin'ny toroteny nataony Jesosy de niezaka mihitsy Jesosy nanitsy ny sasany amin'ny fandikana diso ireo lalàna ireo ka nytominy mba hiverina amin'izay tanjona nikendrena azy tany am-piandohana. So no matsiny inona tokoa moa ny antony natonga an'Andriamanitra metraka zany fandaminana zany teo amin'ny zanak'Israely ka natonga hoe inona leo maso olo maso andeha vakitsika ary. Exodosy 4:20. Exodosy 4:20. Ka ny andininy fa 2:20 sy manaraka. Io ny antony mantsy. Raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manan'anaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany kanefa tsy misy maninona de hosaziana tokoa ilay olona arak'izay nanaovan'ny vadiny vehivavy azy ary andoha azy arak'izay andidin'ny mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa dia hanome aina sy ny aina ianao ary maso olo maso, nify sy olo nify. Izy no asaina manome. Ilaina aloha tsy mety na asaina manomeza aina sy olo ny aina ianao. Nify sy olo nify, maso olo nify. Tokony ho tsapa le olana tsy mety zany. Fa sarobidy. Fa oriana zany hoe afaka ilay zanaky ny vehivavy zay naontenainy mba handimby azy. Ampahafantarana azy fa sarotra indray ny manao hoe aiza nahitana aina sy olo ny aina, maso olo ny maso, nify sy olo ny nify. Tena apetraka eto zany de zao. Atsapan'izy ireo fa ratsy. Manao zavatra tsy mety amin'ny olona anankiray. Ny tanjon'io lalàna io tany am-boalohany de tsy hoe isin'ny valifaty akory fa natao kosa ampitsaharana mety ho adi-poko na famaliana tsy araka ny tokony ho izy zavatra amin'ny trano. Ny ratra de tsy maintsy tombana ampitsara. Aveo de mety misy onitra arabola mifanaraka ny am'izany. Natao zany mba hialana amin'ny fitsaram-bahoaka. Ny zavatra misy mantsy diso ny fandraisan'ny olo aina sy ny aina de ny fitsaram-bahoaka ny hazakazahana. Tsy resaka fitsaram-bahoaka izany. Fa mpahafantarana le nanao tsy mety fa tsy mety re. Ny zavatra zay nataonao. Natao zany mba hampanjakana ny rariny sy ny hetsiny. Ka zay ny nahatonga Jesosy hiteny an'le andiny soratra masina zay nilazaintsika hoe marina fa efa renareo ny teny hoe maso sy olo maso, nify sy olo nify. Fa izao kosa ho Jesosy milaza aminareo. Aza manohitra zay manisy ratsy anareo. Mahafinaritra Jesosy mitarika atsika ho amin'ny fiverenantsika amin'ny didifolo. Didifolo de milaza manao hoe aza mamono olona no tarihina isika. Mba hisin'ny rariny, hisin'ny fampihavanana, ameren'ny laon'ny fiadanana no antony no ametrahany Mosesy izany lalàna tamin'ny zanak'Israely ary naveriny Jesosy azonao atao no mampiatra izany eo amin'ny fiainanao andavanandro. Aza mamaly ratsy ny ratsy. O Jesosy tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Andriamanitra ny anomentsika ny fahendrena. Ampanjaka ny rariny tokoa isika. Ampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra ary ampanjaka ny fitiavana. Eny fa na de ny fahavalo aza de omena. De hoy ny tenin'i Jesosy mamarina azy. Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay anazy. Andriamanitra hita ianao amin'ny tontolo andro de ombanao an'izy ka na iza na izy misy ianao de ho tsapanao ny fanatriany ny fitiavany hivavaka isika. Andriamanitra zava-dehibe taminay ny teninao androany ka nampafantarinao anay fa ny fitiavana no tokony hifehy ny fiainanay de le fitiavana ny namana, eny ny fitiavana ny fahavaloko azy sy ireo zay manenjika anay. Ampio zahay mba tsy hiazakazaka mety any amin'izay mety fitsaram-bahoaka na ny valifaty fa aoka kosa izay hiazakazaka mifanio-pitiavana na amin'iza na amin'iza. De apetraka am-pelatananao ary tontolo andronay androany. Apetraka am-pelatanao izay maso rehetra. Mba afaka tonoina sy angatany anarany Jesosy. Amen.